Amin'ny maha olom-pirenena azy dia tsy diso anjara amin'ny faneho-kevitra ao anatin'izay raharaha izay ny olom-pirenena sendranay teny an-dalambe teny manana ny fomba fijeriny izy ireo mahakasika ny fangatahan'ny solombavambahoaka amin'ny fampiatonany asany ny filoham-pirenena izany. Rahantsika toy izao manaraka izao ny hevitra izy ireo. Marina fa ny député dia solombavambahoaka nefa tsy nitondra ny tenin'ny vahoaka izy fa heritreriny ihany zao nanongana fanjakana. Maninona raha ohatra ka ny député indray aloha ny ravaina dia miova indray ny zavatra rehetra dia mino fa tenin'ny vahoaka izay dia tenin'ny filoha koa mangavy anao koa izay dia matoa filoha mba hampiaro amin'ny ireo député ihany koa izany ilay fanonganana raha ohatra ka hoe izay ny heritreriny tsy tenin'ny vahoaka izany. Manakorotana ny député efa mamezaka ihany ny filoham-pirenena manao izay mety rehetrarehetra nefa marina fa mijaly ny vahoaka mijaly ny député ka ilay mikorotana sy firizina vahoaka vahoaka kalomba ilamina. Ny filoham-pirenena tsy tokony ahongana fa ny assemblée ny tokony ravana satria ireo solombavambahoaka ireo dia tsy solombavambahoaka mitondra ny tenin'ny vahoaka fa mijery ny tombotsoa amin'ny manokana solovavambahoaka amin'ny finanana amin'ny volam-bahoaka sy ny fianakaviany ny tombotsoa ny jereny ka noho izany dia raha zany eo amin'ny toeran'ny filoham-pirenena ny hevitra vahoaka zany dia tsotra ihany hoe raha vao hoan'ny assemblée fa tsisy ilana an'ireo député ireo fa le eo amin'ny hoe député tsy mba mijery any aty amin'ny madinika mihitsy izay zao mandeha rano be tokony mba misy tetezana tokony andehananay lasa mandeha rano izay le taloha tsabona tsisy mpijery le fangatahanay zao tokony hoe mba mena asy zay izay samy tsisy asa nefa tokony mba mijery be aloha tena ilana mihitsy io Ravaina satria tsisy zava-bita le député sady tsy jeriny madinika fa mijery any tena fotsiny sady zay raha fa leo an'ity fahatsano ty tokony tazomina mihitsy no filoham-pirenena fa izy nefa mahavita zavatra ataony fa le pirale le mpitondra feo sy le député mihitsy zany no tsy miangatsy radio mafy ihany ty mandeha